Rehefa mahalala misy ten'Andriamanitra izay nofidiko ho antsika androany zaraina fohy amintsika dia nalaina avy tao amin'ny Lioka toko 5:10 andininy 1:10 hatramin'ny andininy 7:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galilea. Raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy Boka Folo nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo mamindra fo aminay. Raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandehana misehoa amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny ampandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka misaotra azy. Ary samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy folahy fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hitany verina anome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Hiara-mivavaka isika. Misaotranao zay ry Jesosy Kristy Tompo fa Andriamanitra mpanasitrana ianao. Manasitrana tsy ny rofy ny tenana ihany fa ny fanahana ihany koa. Ataovy mahalala misaotranao mandrakariva izahay noho ireo asa lehibe nataonao tamin'ny fiainanay. Misaotra raha eo. Amen. Nantsoiko hoe ny fivavaka ireo boka. Zany atsoako an'ity tantara iray ity. Matetika moa ny antsoana azy dia ny tantaran'ireo Boka Folo ilay tsy nahalala ny saotra ny sasany fa natsoiko hoe ny fivavaka ireo boka. Misy vavaka anankiray farany fohy eto amin'ity teny ity dia ny vavaka nataon'ny reto olona izay ny toka-monina satria efa tsy noray sy nify raha monina hipetraka ao amin'ny tsony noho ny aretina arakoditra izay nahazo azy. Tamin'izany fotoana izany izay rehetra aretina amin'ny hoditra ka tsy voasitrana dia natao hoe habokana. Ary rehefa hita hoe sitrana ny sasany amin'izy ireny izay tsy nahitana fanafana mihitsy fa dia efa niandry ny famindrapon'Andriamanitra iseho aminy. Ary rehefa sitrana izy izay sitrana dia miverina miseho any amin'ny mpisorona. Ny mpisorona zany dia nanao tahaka ny asan'ireo mpitsabo tahaka ny dokotera. Izy no mijery an'ilay hoditra dia mahita hoe efa azo raisina efa ho sitrana ity dia misy toerana metrahana azy aloha manao fiboana kely ao izy dia jereny mpisorona indray mandeha. Dia rehefa hita fa sitrana tanteraka dia misy ireo fombafomba raha-pivavahana atao ho fandraisana azy ireo indray dia miverina any amin'ny fianakaviany izy. Dia ry zao mivavaka izy folahy reto rehefa teny ampandehanana tena izy dia nahita ny tompo sy ny mpianany. Dia niantso lavitra izy satria tsy samba natony. Dia zao mivavaka nataony, ry Jesosy Tompo mamindrafo aminay. Raha mivavaka antsika amin'izao dia nasiantsika hoe amen zany orinany. Zay mivavaka nataony ry Jesosy Tompo mamindrafo aminay. Zay vavaka izay. Indray tsika mieritreritra hoe raha tsy lava be dia tsy vavaka. Fa nateny anankiray ohatra zay fa avy amin'ny fonao sy ny finoanao dia vavaka ny anaran'izay. Miresaka amin'Andriamanitra ane, miresaka amin'ny Tompo anao mahatonga antsika mikipy dia mba hitazomana le fiandriana-tsaintsika na ny concentration. Fa afaka mivavaka na misokatra ny maso, afaka mivavaka tsy misy fombafomba hoe tsy maintsy manao an'izao. Ary rehefa niantso izy ireo dia eno ny Tompo, eno ny Tompo. Dia tonga dia nivaliany le vavaka teo no ao. Tonga dia hoy izy hoe efa sitranareo zao mandehana miseho any amin'ny mpisorona. Ary tsy nisalasala reto sy nanao hoe aiza kosa dia efa ho any amin'ny mpisorona sahady ve tsika zao fa tonga dia natoky. Tonga dia natoky ary teny ampandehanana izy no sitrana. Piry moa isika ry havana mivavaka dia mbola misalasala. Fa rehefa mivavaka dia matoky fa voarainao amin'iny fotoana iny dia mandritra iny fotoana anao le makany amin'ny mpisorona iny. Le fotoana fizahan-toetra anao iny no sitran'Andriamanitra no meny an'le valim-bavaka. Zany no fandehan'ny valim-bavaka. Ary rehefa avy eo sitrana izy ireo. Zao ny zavatra nisy indray. Sitrana ara-nofo, fasitranana ara-nofo no voaraina. Rehefa nahita le fasitranana ara-nofo, tonga dia adino Andriamanitra. Tonga dia adino an'Andriamanitra. Zavatra misy zany hitantsika amin'ny fiainantsika.
mangataka am'rehefa mbola am problème iny le olo ao anatin'le problème mapety mivavaka tena ohatra mikasiky tanana an'Andriamanitra mihitsy makany ampiangonana mamaky ny ten'Andriamanitra tsy misy an'izao groupe biblika sy ny dinidinika baiboly zao tsy isy azy fa vao nahazo valim-bavaka nahazo vady ny sasa nahazo asa tsaratsara nety le fiaina nasitrana tamin'ny aretina adino Andriamanitra tsy makany ampiangonana koa afatra fotsiny atao mba teneno zalahy le mivory la am'le tida biblika tsy afaka le tsy afa tena hitanao ihany le asa ty fa mivoyage foana tourné foana zazana manahirana be raha fotsy fa tena be dia tsy mahazo nefa taloha izy roa mpiaraka mpamonjany reny miovan'le fiainana adino le mpanome raha eo anatin'ny folo mahatsiaro miverina 1% kely ane zany kely ane zany raha eo anatin'ny folo ny pody ary olona tsy pakany ampiangonana raha zany lazantsika azy olona tsy ao anatin'le sokajy mahazatra tsy ao anatin'ny jiosy io samaritana io fa olona zay nahilikiliky andro zareo io no ny verina nanome voninahitra an'Andriamanitra ary rehefa nisaotra izy nandoalika teo amin'ny tongotry ny tompo dia vao nisaotra indraindray misy olona rehefa nahazo valim-bavaka dia rakizy ity ny rakiboaditsika tamin'le anina iny aterinareo ny ampiangonana any meo amin'ny pastera atao rakitra rakiboady tsy tonga any akory izy na ny sasany tonga any ihany koa fa le mba le hihodina voalohany amin'ny rakitra iny mba tazan'olo hoe iny riano tsy izany no fisaorana tadiny tompo fa tena hanompo azy mipody manompo azy ireny zavatra natolony anao fitahiana nomeny anao reny ampiasao ho azy zay no tadiavin'ny tompo dia rehefa mampiasa an'izay rehefa misaotra azy dia men'le fanasitranana faharoa jereo nampiavaka an'ity boka fahafolo ty sy le sivy sasany nampiavaka azy nahazo tsodrano izy rehefa misaotra an'Andriamanitra dia mahazo tsodrano zao ny tsodrano meny tompo azy mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao dia eo le manontany hoe tsisy finoana nga le sasany reny finoana ho sitrana tamin'ny tenany any reny fa rehefa nahazo zay nylaina izy dia nijanona dia velomanao Andriamanitra amin'ny manaraka koa rehefa voadona voany accident koa na mipody aminao ao zay no ataontsika ndraindray matetika ara fa mahazo an'le tsodrano faharotiny finoanao na voavonjy anao rehefa mipody misaotra an'Andriamanitra dia mahazo fanasitranana ny fanahy famonjena no voarainy izay miverina ka mahalala misaotra an'Andriamanitra ry havana inona moa no tokony hosaorana zavatra rehetra ozy ny apôstôly Paoly Tesalonianina voalohany toko 5:12 misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaotra mandrakariva na amin'ny tsara zany amin'izay heverintsika ho ratsy koa tsy nisoa ihany voaraintsika amin'Andriamanitra ozy izy joba misaora rehefa misaotra tsika ry havana dia mahazo famonjena amin'ny fanahintsika ireo boka sivy reo ane sitrana le nofony sitrana le hoditra fa maty any ane rehefa aveo mety tsy abokana na faty azy fa maty any fa le anankiray nalala ny saotra ty maty ihany koa izy fa iny voavonjy ny fanahany ry havana mahalala misaotra an'Andriamanitra isika tsika nyteny razantsika ara no milaza hoe ny akoho kely ny akoho misotro rano na be na kely eo izy andeha angetazany dinio sy jereo le miandrandra an'Andriamanitra misaotra no asehony tamin'iny tsy mihoatra lavitra noho izany va isika misaora ny tompo ry havana fa na izao ahitana ho an'ity horonan-tsary ty dia efa fitahiana avy taminy zany mampahatsiahanao fa tokony hisaotra an'Andriamanitra mandrakarivo isika rehefa misaotra isika dia mahazo le tsodrano manao hoe mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao voavonjy ny fanahinao manomboka amin'izao ka hitoy ho mandrakizay an'Andriamanitra irery any any ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay